Mbola faly tafahoana sy tafaraka aminao ny tenako topo kilasy toby amin'izao takariva izao ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Tontolo ny toetrandro avy hatrany dia anokafantsika ary ny fotoanantsika. Ny ena ny heriny ary mihamana lavitra hatrany ilay revidoza alibara ny fampitam-baovao avy amin'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro. Mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tanteraka hatrany nefa isika ankehitriny ka tokony tandrina ary mailo hatrany ny rehetra eo anatrehany izay. Ny ena ny herin'ilay rivodozà Aliba tao anatin'ny 4 ora. Lasa dépression tropicale indray izy ary manohy ny diany mianatsiny somary atsimo andrefana ka mahafaka 12 km isan'ora. Tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny 50 sy 700 km atsimo atsinanan'ny farafangana no nisy ny fobeny. Iverina ho toetrandro fahavaratra indray manerana ny nosy. Noho izany dia mbola ahitana orana betsaka any avaratra, ny avoana atsinanany ary atsimo atsinanana. Mbola manakera araka izany ny filazana rehetra momba ny orana betsaka voaray faritra voakasika izany. Ny mpanjony sy mpitaritra an-dranomasina eo anelanelan'ny Mahanoro sy Tolagnaro dia aoka tsy mbola iandrika satria mbola ahitana tafiotra io faritra io. Any amin'ny morontsiraka sisa kosa dia tokony tandrina trano fa mbola ahery na ahery be ny ranomasina. Ny mponina amin'ny faritra Moratondraka amin'ireo faritra rehetra nahazo filazana dia iangaviana mba hamonjy toerana azo antoka.